Alleloia. Dia amin'ny fiferina lehibe indray lasa bamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia miarahaba anao indray ny tenako amin'ity androany ity a, tratran'izao andro anio a. Fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy a. Dia matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray a isika tsirairay avy a. Dia faly be mihitsy ny tenako a mahita anareo eto a amin'ity androany ity. Dia tonga soa, dia mahereza, dia ho tahian'Andriamanitra maharetatra amin'ny farany a. Ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity anatin'ny adiny iray sasany eo a, mety mahery kely a. Dia matoky aho fa ifampahery a, matoky aho fa tsy takan'idinao teto a, nivoahanao eto a amin'ity androany ity. Koa dia tahiny tompo a isika rehetrarehetra, dia faly, tena faly mahita anareo ary dia fiadan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy a. Nareo izay efa paketo a, raha tsy haiko na zany diso fijery a ny amin'ny anahy ty, fa zaho zao sady mahita hoe ranabavy Marie Jaune hiditra voalohany a, dia aveo koa nefa mahita ny rahalahy Jonathan anao hoe U, ka tahiny tompo nareo menadahy e, ohatrany hoe Jonathan zany kely voalohany a. Tahiny tompo rahalahy Jonathan, dia ho tahiny tompo manokana ane ianao a, sy ny ankonanao. Dia tahiny tompo ranabavy Marie Jo koa raha ianao no tao aoriana tao. Rahalahy Tojo a, tahiny tompo a, ranabavy Emelo Avlia, Vero Rasoa, Mami a, ao ihany koa Rodine, Erika Raka, Ando Andry, Yama, Mampionina, Rodine Marie, Verselina, Rasoerinena Nathalie, Mami, Erika Raka, dia Kataka, Smiray, Fambiazana Fitahiana, Jonathan efa narabaiko teo. Dia ao ihany koa Ajas Kapatitsy, Rolie Anisa, ao ihany koa ry Mampionina, Itody Raonisoa, Marie Angeline, Tery Albenja, Felina Rakoto, tonga soa daholo a, Eliana, Koda Leonie, Fity, faly be mahita anareo rehetrarehetra. Dia ao ihany koa Kotre Kamaradin'i Jesosy, ao ihany koa ry Berta, Naev Jonia, ao ihany koa ry Faly Ray Eritovo, tahiny Jesosy, Tina Rakoto Arzaka, Rasoerina Natalie, Normal Laseheno a, tonga soa a, Tina Rakoto Arzaka, faly mahita anareo e. Dia maharitatra amin'ny farany Andolina Suzelle, Soameva, Alleloia. Zany ve tsy efa atao hoe complet mihitsy ny avant, complet ny ekipa. Tahiny tompontsika rehetrarehetra, dia maharitatra amin'ny farany, maharitatra amin'ny farany fa zaho mihitsy fa ty fandarana ity, fandarana hitanao farany androany alohan'ny andaninao atory a, dia anao ny anjarany a, ny fanamasina ao anatin'izany. Razana Monika, Mariette, tahiny Jesosy a, dia tonga soa, dia maharitatra amin'ny farany. Raha androany koa ianao vao tonga eto a, dia teteny aminao hoe tonga soa ianao a, ary tsy diso adresy akory ianao a, fa ary tsy vahiny koa ianao, fa maharitatra amin'ny farany a, aza mandray ny teninao vahiny a, rehefa mandeha ny commentaire, dia aza misalasala miditra mba manao commentaire miaraka amin'ny ankizy a, ataovy ny efa zanaka an-trano ianao e. Antsika rehetra ty fandarana ity a, koa dia tahiny tompo a, dia engany maniry dia maniry aho hoe amperanao ny fandarana izay ataontsika eto amin'ity androany ity. Iarakitsika adiny iray sasany a, ivavaka fanombohana, ihaino hira, ihaino toroteny, vavaka firenena. Nefa koa mamelabelatra ny toroteny ary rehefa ka androany ny vavaka fanombohana, ranabavitsika Yama avy any Koweït ny vavaka fanombohana androany, ary ny vavaka ho an'ny firenena dia ranabavitsika Berta avy any Koweït ihany koa. Fa nitondra ny ten'Andriamanitra kosa dia ranabavitsika Aina avy eto Frantsa. Dia izaho moa melabelatra ny toroteny eo amin'ity androany ity, ka dia tahiny tompo a, mahereza daholo a, dia andao ary isika hiditra avy hatrany amin'ny fotoana. Andao ampandrotsika ny ranabavitsika Yama ametraka izao fotoana izao a, eo am-piaratan'Andriamanitra, dia aveo tsika hiverina eto rehefa eo. Tahiny tompo a, ranabavy Yama, anao ny fitenenana. Alleloia. Tahiny tompo pasitera, tahiny tompontsika rehetra mpanaraka izao fandaran'ny vavaka fiambelana izao, dia mbola iray vavaka tsika amboantsika ny fotoana. Ry Andriamanitra rena tsara indrindra, velom-pisaorana anandro izay efa tafavory eto, velom-pisaorana anandro izay tompo malalo, fa narovina ny tontolo andro, velom-pisaorana anao izay satria narovina ny alay nomenao ny anjelinao masina, ary mbola nomenao fofinaina mahavelona andraizan'ny maraina.
teo koa ny tontolo andronay izay mbola niarovina koa tompo malala dia ankehitr'izay tonga eto amin'izao fotoana izao mangetaheta eo aminao indray dia ankehitriny tompo malala mivavaka aminao zahay fony aminay eo anaty anao izay rehetra nataonao tsy araka ny sitraponao tompo malala mamindrafo aminay mpanota tsy mendrika izay tompo anefa anao dia Andriamanitra be famindrapo anao ilay tsy avy antsony marina fa mimpanompo tambahibebaka ndreo tsy hay tompo tsy mendrika tokoa ka dia mandohalika eto anaty anao mifona tondra ny enta mavesatra eo anaty anao tompo malala manatrefy ny tompo malala amin'izao fotoana izao tolotra eo tompo tena nay mifanaritra velakasitrahany eo anaty anao ndreto fona tsirairay avy tompo raha kofa amin'ilay rahanao saripito tena hoe ateo sy angatsakatsaka tokoa ka hitsena izany tena masina izany tompo malala izay tena mampangetaeta anay tokoa dia matoky sy mihitsy izay tompo malala fa manatrika anay eto anao matoky izay tompo malala fa andamina amin'ny programanay rehetra entanao dia eo ary tompo malala ro hitondra ny teninao dia ianao ny nanindry lelan'izy ireo tsirairay avy eo pastera Melabelatra eo nivavaka amin'ny firenena dia ianao nefa miaino ianao nefa nindry lelan'izy ireny tsirairay avy fa tena hoe paka any amin'izany firenena izany izany vavaka sandratra eto izany dia eo koa tompo malala ireo namanay izay mbola eny an-dalana ireo mbola miasa tompo malala nefa mangetaheta izao fotoana izao alaminy programan'ny tompo afaingan'ny dian'izy ireny tsisy disan-jara ny amin'ny fanatrianao eto tsisy disan-jara ny amin'izany teninao masina izany keo izay tsirairay avy izay efa tonga eto tompo malala aoka ny fonay tena hoe tontany lonaka mireny izany teninao izany dia izany teny masina afafinao eto izany koa toy sabatra roa lela hitsatoka ny anatinay tsirairay avy mba tena hoe teny fiainana tena hoe entinay ampitomboana trano ny fitiavana anao tompo malala dia eo koa ny connexion tsirairay avy tompo malala arovy amin'ny ratsy rehetra tsy ho azony devoly sy satana izay tena hoe mierina amin'izao fotoana izao tompo fa tena hifantoka tena hoe andeha tsara dia apetraka eo am-pelantananao tompo malala izany vavaka rehetra sandratra izany ka ao ireo izay mananolana ao ireo izao manana problème isan-karazany tompo dia amin'ny alalan'izao fotoana izao dia tena hoe atsapa kasika eo atsapa fa tena hoe tetanao atsapa valim-bavaka izy ireny tsirairay avy dia misaotra tompo malala ny amin'izany vavaka rehetra nasandratra izany be tsy volazany vavaka tompo malala nefa fantatra fa mahasoanay dia nao ninana tanteraka izany araka ny alehibe indrindra fonao dia manatrefeny tompo vovonina iananao izay tsirairay avy alleluia amen alleluia isaorantsika raha nampaviama tao anatin'izay vavaka matsiro izay netiny izay dia tahiny tompony ianao misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara dia Andriamanitra malifity anao amin'izany asan'Andriamanitra nataonao izany ny fandraisana anjara izay nataonao ho tahiny tompony raha nampaviama mama Valtina tahiny Jesosy dia ao ihany koa ry Tojo Mikael tsiry Amboaramiel Tsikirakoto minao fa rakoto ny dika LRKT fanatandiko teto izany Melovely izy koa mbola ambonimbony ao Marizo Rarabekoto kosa dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra mareta hatramin'ny farany hiditra amin'ny tenandroany tsika aoriana tirity ao anatin'ny tirity izany anao mimakomana amin'ny makatoerana maka baiboly maka baiboly dia maka toerana ihany koa ianao misy fita tahiny tompo ihany koa verorasoa dia maka baiboly ary tsika ao anatin'ny tirity maka toerana tsara fa ihany tenin'Andriamanitra ndao ary mianao finaritra ndao ary amen matetika mantsy raha metimety ny atao adinodinonao voafitaka koa indraindray
miandrikapoka totony mafy sy sarotra vao itotototo iantsoantsony anarany tieny zao ankino amin'ny fiainanao fa izy lay mandraky izay mendrika amtsoinao iray andriamanitra fasoavana mandraky izay manaradiny iray tsisy ahina mety antany indrindra ny ay ankotrany lalantokana fanavotana satria deneny falerezana disyanao raha mihevitra fanonyeninao ny fambiazana aza miandrikapoka totony mafy sy sarotra vao itotototo iantsoantsony anarany tieny zao ankino amin'ny fiainanao fa izy lay mandraky izay mendrika amtsoinao iray andriamanitra tena paradisa eo ampelatanany sy atramotrao mananasy Alléluia. Tsy miandro poka mahasotra ny tsika vao hianatra an'Andriamanitra fa io moa dia anatra natao antsika rehetrarehetra fa Andriamanitra ane a ampiasanao a Andriamanitra ane a hianatra anao ary ny mahafinaritra angeravana fa misy fomba roa antsoin'Andriamanitra antsika misy olona telo tao am-baiboly maty a natsangan'i Jesosy dia fomba telo samihafa ihany koa ny volume ny feo an'i Jesosy koa samihafa koa ny antso an'ireo rehefa nanangana azy vehivavy anankiray zanaka vavin'i Jairo a niteneny moramora talita kumi tsangany foazo moramora tambitamby misy lehilahy efa maty indray a satria zanaka vavin'i Jairo vao maty vao eo mbola mafana mbola tsy ilaina tabataba mbola tsy ilaina teny mafy misy indray le vao maty efa andeha ho avera ho alevina efa naritra ny vorona nomboka ny teny mafy Jesosy ny teny hoe ry zatovo miarena hoy izaho aminao miarena
aleloia de niarina fa rehefa tany amin'ny lazarosy tsy maintsy feo mafy be am'le ry lazarosy mivoa satria manino efa efatr'andro ave no maty io a aza miandry an'le efatr'andro ianao vao idodidody antso an'Andriamanitra mahafinaritra anahy mihitsy misy olona anankiray zay resaka tamiko nanomboka ohatry ny hitany fotsiny ohatry ny tady ohatry ny son tsara izy de fa fampiresaka izay menada tena tsapako zay tena ohatry ny tsy ao a vao nanomboka tsy sampanao fa manomboka tsy ao de manatona an'Andriamanitra verenaingana ary ianao io a de ny mbola zavatra tam'mbola vao mbola zavatra vitananamalahy sery vitananamalahy ndao anatin'Andriamanitra fa aza miandro hoe zavatra mafy be ianao a zay ianao a vao hiantso an'Andriamanitra aleloia diso ianao ozy nytery ozy lola teo a le mpihira raha ohatra hoe am'izany anao vao hiantso azy aza miandro taka an'le vehivavy efa vono nika efa raha mitorabato vao natonga azy teo tongotr'i Jesosy fa manaova tahaka ny Maria na de izy rery ara na de tsy tamin'ny fotoanany ara de vitany namaky tavoangy misy menaka manitra aleloia tahiny tompontsika rehetrarehetra de samia mahery isika tsirairay avy ye iny le nampibebe atsika tamin'iny indresaka zatovy miarena torintotsy tamin'izay fotoan'izay eny ary tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra to de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra vetrana tsika araka amin'ny ranavavitsika aina hitondra ny tenin'Andriamanitra de mino avy efa vonimbonina ianao de izy koa efa vonina raha teo de to de hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika am'izao fotoana izao de miverina eto rehefa eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ho de tahiny tompo isika tsirairay avy haleloia amen tahiny tompo ranampaviana anao ny fitenenana haleloia tahiny tompo pastera dia manao fiadanan'i Jesosy Kristy io amintsika rehetrarehetra zay tafavory eto indray ry havana amin'izao alina izao dia ampifaliana lehibe no izarako ten'Andriamanitra amintsika androany ary azoko fahasoavana lehibe ho anazy manakambara amintsika indray Andriamanitra androany ry havana dia hiresaka momba n'izany atao hoe fitiavana izany tsika ny fitiavana tsy voatery hoe ho an'ny olon-droa tsy voatery hoe fitiavany mpifankatia foana tsy voatery hoe rehefa miteny fitiavana dia ho an'ny mpivady na ho an'ny olona mpifankatia ndraindray koa tsika mieritreritra hoe rehefa miteny an'izany hoe fitiavana izany dia ndraindray tonga dia tonga ao an-tsaintsika ny olona tiantsika ndraindray tonga ao an-tsaintsika tonga dia ny fianakaviantsika na ny namantsika na ny olona izay nanao soa tamintsika fa angamba tsy tonga tsy ao an-tsaintsika mihitsy ny olona nanao ratsy atsika na ny olona izay nanafitohina atsika na ny olona izay tsy fantatsika akory fa matetika vao miteny hoe fitiavantsika dia ny olona tiantsika ny ao an-tsaintsika voalohany fa androany ry havana ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra anao mampianatra anahy indray mamolavolatsika indray olona nanana toe-po be fitiavana tena hoe afantatra n'izany natao hoe tena fitiavana izany ary afantatra ny lanjan'izany fitiavana izany amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no vakitsika Korintianina voalohany toko 7:10 andininy voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitanao na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahina aman'eny sy kipansina mikarantsana aho na dia manana faminaniana aza aho ka malala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinitsinina aho na dia omeko an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia tsy mahasoay akory izany aleloia mazava-periavana ny tenin'Andriamanitra amintsika eto hoe ny mahalehibe an'izany atao hoe fitiavana izany
Izany hoe na inona zavatra eo amintsika, na inona fahaizana amintsika, na inona voninahitra ety amintsika, na dia atao hoe efa mpanompon'Andriamanitra lehibe aza ianao, na dia atao hoe efa pastera lehibe, na dia atao hoe efa mahay mitory teny be, mahay mandika teny, mahay mandika teny, le teny tiany tenenety, ny fiteny nanjely, ny teny tsy fantatra, ohatran'ny hoe manana fanahy masina ianao mandika fanomezam-pahasoavana, mandika an'ireny teny ireny. Hainao voalohany ka hatramin'ny farany ity baiboly ity ohatra. Dia tsinitsinina ihany zany, ary zava-poana ihany zany rehefa tsy ao anatinao ilay atao hoe fitiavana. Ka na inona hetsika ataontsika, na inona zavatra ataontsika, na inona fitoriteny izay efa vitantsika, na firy olona izay efa niova fo tamin'ny alalan'ny toriteny hoe nampahery olona ohatra. Iny olona iny mety voavonjy, fa ianao raha tsy manampitiavana ianao dia zava-poana ihany araka ny tenin'Andriamanitra teto hoe kanefa tsy manam-fitiavana dia tonga varahina maneno sy kopantsina mikarantsana. Izany hoe ohatra ny tsisy dikany ao anatrehan'Andriamanitra rehefa tsy manana izany fitiavana izany ianao. Rehefa olona mpiavonavina, rehefa olona mora tezitra, rehefa olona tsy mba mitsinjo ny hafa, olona mba tsy mahay mamindra fo. Nangevaka itsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 4 amin'ilay toko 7 teo ihany hoe hozy izy ny baiboly hoe ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Alleluia. Izany tena atao hoe fitiavana ry havana. Tsy voatery hoe le mity olona anankiray iny ihany no tena atao hoe be fitiavana ianao rehefa mity aninona hoe na hoe mizara fitiavana amin'iny, fa natao hoe fitiavana dia tsy manavaka ny olona rehetrarehetra, tsy manavaka hoe ny olona tiantsika ihany no tolorantsika fitiavana, tsy manavakavaka hoe ny olona mitovy amiko ihany no anaovako zavatsoa, na hoe ny olona izay afaka hamaly fitiana ihany no tiaviko, na hoe ny olona izay afaka hamaly ny zavatra ataoko aminy ihany no omeko zavatra, na hoe ny olona izay efa mahalala ny fahamarinana ihany no toriako teny. Tsy izany ry havana, fa ny tena fitiavana dia tsy manavakavaka, mahari-po sady mora fanahy ozy ny tenin'Andriamanitra, tsy mirehare, tsy mialina. Raha tsika izany ilay olona mbola hoe mialina olona, mbola hoe mora tezitra, olona mbola hoe mitana lahelo aman'olona, olona tsy mahay mamindra fo olona, na dia efa mpanompon'Andriamanitra ary tsika dia zava-poana ihany ny asa ataontsika. Raha mbola tsika ilay olona mora tezitra amin'ny tenin'olona, raha mbola tsika ilay olona mora sositra, na tsika koa ilay olona mbola tsy mitady afa-tsy ahasoa ny tenantsika ihany, tady tombontsoa manokana ho antsika, dia tsy mbola afaka atao hoe manam-pitiavantsika ary zava-poana ihany ny zavatra izay ataontsika. Dia izao ry havana, Jesosy rehefa nanolotra ny aina izy dia tsy nifidy izy hoe rety ihany, fa Jesosy rehefa tonga teto amin'ity tany ity dia ho an'olona rehetrarehetra, na ny mpanota na ny tsy mpanota, fa namono ny aina izy ho an'olona rehetrarehetra. Jesosy ry havana ilay tena atao hoe fitiavana ho anao izany izay mbola tsy manana an'izany hoe fitiavana izany, dia raiso Jesosy fa
Hanome fitiavana anao izy, ampianatra anao izy. Ho anao kosa nefa izay efa mpanompon'Andriamanitra, izay efa milaza fa hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra, izay efa milaza fa hoe manaraka fahamarinana, mahalala ny fahalalana rehetrarehetra, manaraka ny didin'Andriamanitra rehetrarehetra. Dia ndaontsika mbola angataka foana hoe Jesosy ampitombo eo aty anatiko izany fitiavana izany. Fa io fitiavana io koa ry havana dia fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana anankiray tena lehibe. Raha vakintsika ny eo ambonin'io tenin'Andriamanitra io amin'ny Korintiana 1:12 amin'ny andininy farany indrindra amin'ny andininy faha 1:30 dia hoy izy Paoly hoe nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Dia tsy n'izany fa le teniny teo hoe na dia manana ny fahaizana rehetrarehetra aritsika, na dia mahay mitory teny be aritsika nefa ny tsy manam-pitiavana dia ho zava-poana ihany. Fanomezam-pahasoavana ny fitiavana, fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ny fitiavana. Dia izao ho anao, rehefa ho atsika, rehefa mba mivavaka tsika dia ndao ataontsika tolo-mbavaka hoe Jesosy io, ataovy tena olona tena tianao, ataovy tena mitoetra ato anatiko izany fitiavana anao izany. Ataovy tena manana toe-po dia fitiavana ho an'ny olona rehetrarehetra, tsy ny olona tiako irery ihany, fa eny fa na dia ny fahavaloko arany, na dia ny olona izay nanao ratsy anarany, na dia ny olona izay niteny zavatra mankarary fo anarany, na dia ny olona izay maniratsira anarany, dia ampianaro ataovy manana an'izany toe-po be fitiavana izany. Fa ny valim-pity antsika ry havana dia tsy aman'olona, tsy eto amin'ity zao tontolo izao ity, tsy amin'iny olona iny, tsy amin'iny ny valim-pity anao, fa any amin'Andriamanitra. Ka ninona zavatra izay ataonao ry havana dia ataovy eo an'Andriamanitra. Ninona zavatra izay miseho aminao dia ataovy koa hoe Andriamanitra no hamaly fity anao. Ninona zavatra ataonao dia Andriamanitra no hamaly fity anao. Fa rehefa Andriamanitra mamaly fity anao ry havana dia tsy takatry ny sainao ny zavatra omena anao, tena hoe zavatra lehibe no omena anao. Ary ny valim-pity antsika lehibe indrindra dia tsy inona fa ny fiainana mandrakizay izay efa omanin' Jesosy antsika. Fa antsika ity ambony ity tany ity dia mila manana an'izany toe-po izany tsika, mila manana toe-po be fitiavana tsika ry havana. Foziny ten'Andriamanitra ny fitiavana ny lehibe indrindra. Rehefa mandeha amin'ny fitiavana ianao ry havana dia tsy mba hoenao izany le olona mikivy, tsy mba hoenao izany le olona mitomany lava, tsy mba hoenao izany le olona hoketraketraka, fa raisinao hoe ny zavatra rehetrarehetra izay miseho aminao dia rehefa valianao fitiavana foana iny, rehefa tsy mitana lahelo ianao, rehefa Jesosy mihitsy ilay fitiavana ao anatinao dia ohatry ny hoe mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Dia na dia mbola tsy mahay mitory teny azy ianao tongety, na dia mbola hozy ianao hoe ohatry ny ahoana ary izany mivavaka izany sy haiko akory, hozy ianao hoe ity baiboly ity dia mbola ohatra mbola tsisy fantako ny ato anatin'ity baiboly ity, dia tsy maninona izany ry havana, fakatsao teneny fotsiny Jesosy hoe za Jesosy ataovy be fitiavana Jesosy dia mitoera ato anatiko ianao Jesosy. Fa ianao io rehefa ohatran'izany ianao dia fitoriteny mandehandeha ianao, tsy voatery hisokatra ny vavanao, fa ny fihetsika ao dia efa fitoriteny, ny fihetsika ao ny fitondrantenanao dia mety ampiovan'ny manodidina anao, mety ampiovan'ny olona, mety tsy teny ny olona iny, fa ny anatiny ihany iny, any ambadimbadika any iny mety miovy iny, mety manolo tena ho an'i Jesosy izy, noho ny amin'ny fahitananao fotsiny, noho ny amin'ny fahitan'ny toe-ponao fotsiny, noho ny amin'ny fahitan'ny fitondrantenanao fotsiny dia mety ampiovana azy. Tsy voatery hoe ananatra n'iny olona iny ianao hiteny, ampitahotra n'iny olona iny ianao, fa ny fahatsoranao ny fitondrantenanao dia mety ampiovana azy. Dia mino ry havana fa manomboka androany tsika dia tena angataka an'izany fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra izany. Tsy angataka foantsika hoe ataovy mahay mitory teny be azy Jesosy, tsara izany ary tena ilayntsika izany. Aza mangataka foana koa nefa ny hoe ataovy tena tonga mpanomponao lehibe tsara ihany izany, fa ndao angataka indray tsika androany hoe ataovy tena manana
fobe fitiavana Jesosy fa rehefa nanantsika izany dia mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa tian'Andriamanitra koa tsika dia arahantsika ho azy ny sitrapony. Tsy voatery ho tenenina lavo tsika vao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy voatery ho tenenina lavo tsika vao hoe tsy hanota. Tsy voatery hoe tena hiezaka be tsika vao avoatohatra ny fahotana. Fa rehefa manampitiavana an' Jesosy tsika, rehefa manampitiavana an'Andriamanitra tsika dia arahantsika moramora tena hoe ataontsika izay hahafaly an'Andriamanitra, ataontsika izay hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra aminy amin'ny teniny dia ho tanteraka amintsika ny izany hoe tena olona be fitiavana tsika manomboka amin'ity androany ity. Dia tahin' Jesosy daholo tsika rehetrarehetra mankasitraka anao ny aina hatramin'ny farany. Halleloia, soratsika an'Andriamanitra izany teny izay nentiny anabavintsika iaina izany. Mankasitraka anao indrindra sady tsara ny feokira dia ny toriteny koa mahafinaritra. Halleloia. Dia Andriamanitra ny malifity anao dia tongava amin'ny ambony indrindra amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao. Halleloia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka azy amin'ny teniny izay zarainy teto fa reny teny ataonareo reny dia mandrisika azy androso bebe kokoa ao arinao. Tahin'ny tompo ranabavy Noely Fantotina Malala, Patricia Rary Malala, Elas Héritage, Mpanindra Zafindramanana, rehefa lasa Bobe, Angelina Suzelle, Ra Johnson, tonga Ra Johnson, izany moa ny tena izay maro dia lasa ataontsika izay fiantso azy tonga Ra Johnson ozy dia fa io Ra Johnson. Halleloia. Tonga soa ianao. Dia Rakoto Very Fandresena Salina, androany zany vao tonga eto dia arabentsika manokana izy dia tahin' Jesosy dia fiantso anao Rakoto Very sa Fandresena sa Salina. Tonga soa ianao. Samir Tansia ao ihany koa ireo ny mbola tsy voalavako teo Noely Fanto. Claudine Voemara androany koa vitako teto dia tonga soa ihany koa. Rantarira Marie Charline dia Noro Malala Sehendo efa teo daholo tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Koda Leonie ihany koa. Ny fitiavana dia ilaina ary raha tsy manam-pitiavana tsika ary raha tsy mahafantatra ny fitiavana tsika dia mety ho sairana antsika araka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra fitiavana ary zavatra izay mikasika an'Andriamanitra dia fitiavana avokoa ry havana malala. Any Andriamanitra dia tena miteny hoe raha vao tsisy fitiavana tsika dia ohatry ny babangona, ohatry ny tsy misy ninninina, ohatry ny vida. Ohatra hoe poketra tsara tarehy be fa tsisy vola mihitsy na ny ariary ao anatiny, na fiara tsara tarehy be mihitsy fa tsisy motera, na sambo tena mahafinaritra be mihitsy eo ambonin'ny tany fa goaka miletiky raha vao atao anaty rano, na inona koa zavatra hitanao ohatry ny hoe gâteau adinona nisy siramamy tsara tarehy be misy crème rehetrarehetra fa mahatsatso be izy daholo izany. Izy koa mbola mahita ohatry ny hoe haut-parleur bafla ngeza be tena fa tsisy ninona ao anatiny fa endriny fotsiny tsy midoboka mihitsy ohatran'izany. Zany ny zavatra misy. Ohatry ny hoe hena tsy misy sira angamba ny tiany anabavy Roly tenenina. Ohatry ny hoe hena tsy misy sira, tsaramaso tsy misy sira, izy koa mbola mahita ohatr'izany. Trano tsisy tafo, tsisy rindrina, sambo goaka, atao mahatsatso be, zany izy daholo. Boky tsisy soratra, zany mihitsy ny fitihana. Ohatr'izany. Fanery ianao andeha hamaky ilay boky tsisy ninninina. Halleloia. Izy koa mbola mahita
de be zavatra ohatry zany a ohatry ny hoe hira tsisy naoty sosety mamosira be ohatra ohatrohatry zany le izy poketra tsisy volo ohatra le teneko tam'voalohany teo poketra tena am'le marika tena tsara be mihitsy fa tsisy ninino ao anatiny ohatry ny hoe solomaso tsisy vera ihany koa trano tsisy tafo fa nisy nyteny teo vadika mody olo mba vady any nefa tsy mody radio tsisy feo ohatry zany mampime koa sy vadika mody hoe mba vady any nefa tsy mody de aleo ihany ohatry ny tsisy ihany zany andraoka izy ao tsisy pastera ohatry hoe andravoka izao nefa tsisy pastera solasola telefônina tsisy internet la meka tsisy indrinona maharina mihitsy zany mahafinaritra ke mampandray anjara kely anareo e halleloia de ohatry zany tsika eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika ny tenin'Andriamanitra de miteny Korintianina voalohany Korintianina voalohany tonga de niditra am'le amin'ny commentaire kosa Salina mahafinaritra halleloia mahafinaritra rehefa tafiditra ohatr'izay nareo de zao ny zavatra mahafinaritra vetivety fotsiny inona moa vakiko nge aloha teny telefônina tsisy batery tena marina zany tele tsy misy sary tena zany izy daholo e raha nareo mahita be de be rehefa antanina vakiko le izy nge olo le ten'Andriamanitra na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza mbarasababalabaray ao anao zareo misy olo efa tonga de mahitsy enjery an'izany fiteny amin'ny fiteny tsy fantatry zany nge ravina malala tsy atao tsy enjery rehefa eo ianao vao miteny halleloia fa misy olona tena manao an'lizy ohatry sangisangy fa zao nefany odana tsisy sesika mihitsy de lamba fotsiny zany miarina soanirina ndry tonga soa ianao faly be zay miaraka aminao androany zay vao nahitanao de hitanao to de misy jador miditra ao logesa de mary zao mampimendrinanako mampime kosa ny mary zao olo tsika maka sao de gaga nareo zay vao miditra eto to meme fotsiny teto fa tsika nge mba mahay mifaly tsika faly am' Jesosy tsika ohatry ny hoe olona zany sy folo kilao de ndro grama to de atodo fotsiny ohatrohatr'zay zany zavatra tiany anabavy zao tenenina tamin'io olo ten'Andriamanitra na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny fitenin'ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana de tonga tony varahana maneno sy kipantsona am'karantsana ratsy fonge zany riavana varahina maneno sy kipantsona am'karantsana any am'le feo tsy izy mihitsy zany ianao manantena hoe feo tsara be zay fotsiny sady mandisy fanantenana no manimba hira miara efa miara rehefa mandray manao anina efa eto fa miara soanirina azafady ary de zao ny zavatra faran'izay tena mba tsy tatiko indrindra rehefa fotoam-bavaka raha fivoriana tsotra indray fa zavatra tena tsy tatiko rehefa fotoam-bavaka de aleoko ihany manoatra ny anay mivady sao de hira ny alefa de manaranaraka eo fa le misy manao zava-maneno nefa mety mbola tsy de tena ao tsara le olo manao zava-maneno tena manapaka mpanampy mihitsy hira ianao de efa mihira anao de izy mbola varina am'te ohatra hoe za moa tsy mahay ohatra hoe de saona tsy fantatro saolina na
fotoana ohatr'izany de mifandipatra ny zavatra ataony de mbola misy ale mitsapa kely aloha tia ianao iza tia zaza de zao de mbola any am'le any am'le fa teo vao hita le ingana am'izy de anao tonga de very ny am-panahy de kipanjo varahana maneno sy kipantsona am'karantsany zany a zavatra ohatrohatry zany to de hitanao hoe tsy ao am'le fotoana ilana azy feo tsy izy mihitsy zany a tsy vome makamo meno an'le izy vome makarary sofina hoy zay rika tena io mihitsy tsy angeravana ao an-danitra ao andriamanitra mihaino atsika tany tompo anovarosainina io a anatandrana-bavy a selina alleloia ho azy tsy malala de ny tena andriamanitra hoe ninninona zany na tena vao miainga vanareo de tena vao manomboka amin'ny fotoam-bavaka de tena tonga de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra anao tonga ianao de tena mamina any be sy ny sisa ary na ohatra koa hoe na de manana faminaniana ka malala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na de manana finoana rehetra aza ka mahafindra tendrombohatra zany hoe na tena efa tonga eo amin'ny faratapony mihitsy ianao amin'ny ara-panahy hoe tena tsy misy ohatr'izany zany rehetra zany hoe zavatra ilaina hitanao reo zavatra izy teneniny tenin'Andriamanitra reo a reo zavatra ilain'Andriamanitra daholo reo ilain'Andriamanitra daholo reo zavatra tsara daholo reo tena ilain'Andriamanitra zany hoe isika alleloia ilain'Andriamanitra zany hoe tsika ravana malala azafady a ilain'Andriamanitra zany tsika hoe miteny amin'ny fitenin'ny anjely zany ilain'Andriamanitra zany ilain'Andriamanitra zany tsika hoe miteny amin'ny fitenin'ny anjely zany alleloia ilain'Andriamanitra zany tena hitakian'Andriamanitra amintsika zany faly Andriamanitra raha manana an'izany tsika zay venareo vena zany hoe feo atararaka zany feo anatararaka zany le olona le ohatra hoe mihira de mibarareo ka tsisy fantatry reny zay tsisy noty tsisy inona fa de mihira de ohatra mikipy mitazona sofina izy nefa tsena tsy izy mihitsy tsy izy feo tararaka zany tsy hoe de tsy mbola hainareo reo zany tena zavatra ilain'Andriamanitra daholo reo mila manana faminaniana tsika mila mahalala ny zava-miafina fiainantsika zany hoe ianao zany mila mahalala zava-miafina any amin'ny tontolo tsy any amin'ny tontolo tsy hita maso de mahafantatra ianao ohatra hoe mahay mandika nofy ianao ohatra hoe mahay mahita de fantatrao to de manana fomba filazana azy moa hoe esprit de discernement ohatra hoe tena tonga zany ao de ohatra hoe manoloana olona anankiray ianao a olona demoniaka de fantatro hoe inona ny fanaratsy ao anatiny izy ity na ninona izy ity ny lasa ohatry ity zany ilainy fomba délivrance na miogaoga parivan'ny andro eny nefa tsy fantatrao tsy manana discernement ianao tsy afaka midiscerner tsy afaka mahafantatra hoe inona io fanaratsy io fanaratsy inona io ao anatiny io de sahiranao ianao na délivrance fa alohan'ny délivrance de mivavaka ianao angataka fanahy masina ianao angataka iza tsy mahalala indrindra napavy Elisabeth mafantatra niny daholo trany hoe izy le mpanao feon'anjely fa tsy azo atao sangisangy ohatr'ireny reny a raha olona tena ara-panahy mahita an'ireny a ohatra atsika nge mba ara-panahy de fantatra hoe mampalahelo ihany ny olona ohatr'ireny de mampalahelo ary zay de anisan'ny manohatra ny olona mitondra ny filazantsara ho lasa fitaka fa zany hoe tsika aloha zany tsy de manono anaran'olona foana eto na izany ary hany aloha tsy manono anaran'olona etsika fa tsy de tsara zay a tsy manono anaran'olona tsika
fa tsy olona hoe mpira malaza na ohatr'izany zay a na hoe raha pastera de loatsy tomontsika reo ny anarany iny a de na de omeko hohaniny malahelo aza ny fananako rehetra na anao gamaliela renao zany amin'defa 1000 € na andefa ikinina natory zay tetra ho azy de nahita pastera nytoriteny Albarosena tonga soe de tahiny tompo Justine Lovo de zay le izy na hoafaonao aza ny hoany malelo ny miarinanao rehetra ary na de atolotra hodorana aza ny tenako ary na de ataoko hoe andeha ho tetitetehany hitanao misy an'le olona any Nepal matetika any Nepal de zavy izy teo de misy an'le olona le rehefa misy isa-taona reo a de ampahoriana ny tena hitanao reny de le kapohany izy any mikapoka amin'ny ohatry ny karavasy misy vy zay ny lamosy de atao mandeha rà de mba te hijaly ohatran'ny Jesosy zany zareo reny rehetrrehetra reny a raha teo reny tsy de ilainy reny Jesosy efa nijaly teo amin'ny hazo fijaliana ho atsika ny ataontsika de zao tsy ny mampijaly tena hoe mandratra atsika fa asio vidiny rany zay nalatsy antsika fa reny rehetrarehetra reny zany izao zavatra rehetra voalaza ireo zavatra tokony atao daholo reo takian'Andriamanitra amitsika daholo zany raha mbola tsy manana zany fanomezam-pahasoavana zany ianao hoe tena teny amin'ny fiteny tsy fantatra de angatao zany angatao fa omen'Andriamanitra anao zany fa rehetrarehetra ireo nefany de verina am'le teniko tamin'ny voalohany aho hoe raha tsisy fitiavana any Filipina koa manao an'izay tokoa kay fa tsisy fitiavany rehetrarehetra ireo de ohatran'le rehetrarehetra izay nataontsika ohatra tamin'ny voalohany teo eo ihany le zavatra fa zary lasa tsy misy dikany zary lasa tsisy ninona coffre ngeza be misy kody efa tena misahirana mihitsy anao mitady ny kôdiny enona ny kody very ny kôdin'izy ity sarotra be ny kôdin'le coffre fa voainao tsisy ninona ohatr'izany raha tsisy fitiavana isika ry havana de zava-poana de tsy vitany zava-poana fa namienao atsika ary tena mahaleo an'Andriamanitra satria mahaleo nge ry havana mino an'izany varahana manino sy pantsina amikarantsana zany misy talony anay a misy mandeha mamonjy fiangonana mitory teny nanivona fiangonana sahirakirana de hitanareo misy an'le grosse caisse le gdo le tsara de izy iny a misy fotoana misy rovotra de asiana scotch na ohatr'izany de tena efa tena tsy mety de dobofana izy ohatran'ny feona tsy fantany tondrany misy rivotra mivoaka de hitanareo le ina moa ry mampina dika le cymbale moa sa ina le tsif le am'le batterie zany de digdigdigdo tsif le ohatran'ny sarom-bolany reny de reny nefa silaka de efa misy silaka misy de efa party amin'ny ilany sisa misy de lasa tafidiny amin'izy raha misy ila zany de misy ila zany de rehefa tonga any am'le tsif de mbola tsy afaka satria mbola niodina tary le izy de mandany ny endalo amin'izy vao kapohana na ampimeza fitaovam-bavahany zay fa tohanana ihany ny fiangonana de vidina ny orchestre ohatr'izany ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany 5:12 14. Sotra Elizabeth ezahany ezahantsika mihitsy tsika nge fa anatintsika zany fa tsy hoe zavatra frontsika efa tsika tia ambiance tsika tiatsika ny mifaly hoay zary tsika nifaly tsy ho am' Jesosy misy olona mantsy mieritreritra hoe mivavaka de moditra be de tsy mahazo amitsika fa tena tsika tena mifaly ao am' Jesosy tsika nifaly hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2
Korintiana faharoa 4:20 2:11 de manao hoe izay rehetra ataonareo de ataovy amin'ny fitiavana. Marina ny teniny aina teo, tsy mbola voatery ianao ahay mitory-teny be. Aza milehare ianao hoe za tena efa 5:12 navaky baiboly, ohatra tsara inge zany e, fa na mbola tsy navaky an'io koa ary ianao fa manomboka zavatra rehetra ataonao de ataonao amin'ny fitiavana, de iny ianao mahazo inona, mahazo noty tsara am'izay. Eo anao manomboka mahazo noty tsara, mandeha tsikelikely, mandeha tsikelikely, fa io aloha atao tonga voalohany manaraka ny zavatra rehetra. Fitiavana ny lehibe indrindra ary ny manana an'io ny sarotra indrindra. Alleloia, amen. Ny mikolokolo anisy ny manana an'io satria ao anatin'io fitiavana io, ao ambadika io daholo zavatra sarotra rehetrarehetra. Fitiavana fahavalonao mora zany sa sarotra? Fahavalo. Ny zavatra rehetra ao ambadiky ny fitiavana de sarotra manantanteraka azy, fa raha vitanao nefa le izy 20/20 ianao anatria an'Andriamanitra. Misy olona tsy mahay mitory-teny fa manam-pitiavana, fa tsara notiny ny olona mahay mitory-teny fa tsisy fitiavana. Misy olona mivavaka ary mimbakavaka fa manam-pitiavana. Alleloia, zany ny zavatra tian'Andriamanitra. Zay zavatra ataonareo na inona domboka ataonao de ataovy amin'ny fitiavana, ataovy amin'ny fitiavana. Ary rehefa mity ihany a, manao amin'ny fitiavana ihany a, de hoy ny Romanina 12:7 aoka ny fitiavana tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsihy. Romanina raiso amin'ny baibolinao koa zay, Romanina 12:7 zay 7. Hoy ten'Andriamanitra, aoka ny fitiavana tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsihy, maka ny ratsy, mifikira amin'ny tsara. Alleloia, alleloia. Rehefa ity ihany a, za ry havana tena faran'izay tena tsatsy teo amin'ny olona be tsara velatsihy. Tenao zay Jesosy zay alaviro anany olona be tsara velatsihy fa tena sarotra miaraka amin'ny olona be tsara velatsihy ry abako malalako. Tena alao mahita olona hoe tena tsy tianao izy, tena poitra mihitsy tsy tiany ianao, fa mamitaka mahita olona me tsara velatsihy io a, ay tena mampitomany io a, tena be dia be ny olona tena miaraka aminao eo a, tena tsaroko foana. Misy anabavy zay, mpiara-manompan'Andriamanitra zany a, mpiara-manompan'Andriamanitra zany fa tsy olona ary tena nasiana soa ihany koa fa tsy hoe nasiana ratsy. Za matetika resaka amin'ny ankizy atao amin'ny groupe de misy fotoana ankizy miteny ary pasitera angatezitra, zay mahatsy ankizy hoe tezitra, raha tezitra de ahafantatrareo hoe tezitra. Io misy zavatra tsy mety de tonga de efa reo ankizy reo amin'ny groupe mahafantatra anay mivady, ary reo milamina reo fa tsy mieritreritra zany hoe any tenenay debe, fa rehefa misy tsy mety tsy miandry anao manontany koa hoe ahoana, fa tonga de tonga any aminao miaimbe hoe ehe fa inona kay ty ataonareo, marina zany rakizy sa tsy marina, tonga tsy mety ry havana ny mety tsara velatsihy satria fitaka be vavany ambadiky ny fiatsaram-belatsihy, fitaka ary tsy mety. Aoka ny fitiavana tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsihy hoy ny tenin'Andriamanitra. Mila manana fitiavana tsika, fitiavana madio, fitiavana tena marina rehefa hiaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra tia atsika, tena tia atsika, ary Andriamanitra ny zavatra rehetra ataony amintsika koa de ataony amin'ny fitiavana. Ary Andriamanitra ry havana, za zao vao nahita an'izany Olga Pulcherie
tena zay avy hitanao androany fa tena satria hafa mihitsy zay anaranao zay de tonga soa ianao sora ihany ndray fa hitako tety any tonga soa daholy alleloia averiko ny teniko ny zavatra rehetra atao amin'ny fitiavana ao ambadiky ny fitiavana de tsy mora ny manatanteraka anazy tiava ny namanao tahaka ny tenanao ahoana zany sarotro zany fa vitany Jonathan zany tamin'ny Davida satria Jonathan tian'Andriamanitra Samuel voalohany misy zany e toko 20 andiny fahatelo Samuel voalohany toko 20 miten'Andriamanitra andiny 20 vakitsika fifankatiavan'izy roa lahy alleluia Samuel voalohany toko 20 rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy de raiko ty tamin'ny Davida ny fanahiny Jonathan ka tia azo oatra ny tenany mihitsy izy ary Saoly nandray azy tamin'izany androany ka tsy namela azy ody tany amin'ny tranony ray intsony ary Davida sy Jonathan nanao fanekena no fitiavany Jonathan no ny tenany ary nesorony Jonathan ny akanjo ny ivelany izay teny aminy ka nomeny an'i Davida mba amin'ny akanjo fiadiny sy ny sabany sy ny tsipikany ary ny fekibony koa azy reo zavatra rehetra nomeny Jonathan ny Davida ireo miankina amin'ny ainy daholo reo taorina kely tangerana i Jonathan maty satria naninona satria tsy ampy ny fiarovana teny aminy akanjo ivelany zany a akanjo a ivelany a ilay misy vy fiarovana tena atao hoe akanjo ivelany miaro anao amin'ny atsika miaro anao amin'ny loto ohatra raha amintsika zao zany de mba miasa anao de manao combinaison miaro anao amin'ny zavatra fa nomeny Davida ny Jonathan ny Davida ny akanjo ny ivelany de nomeny azy mba amin'ny akanjo fiadiny le misy vio sy ny sabany sy ny spikany ary hatramin'ny fekibo miaramila tsy manana fekibo zany tsy manana iny amin'ny alalan'ny fekibo hitondranao ny zavatra rehetra ny aminao na ny sabatrao na ny fedinao na ny atsamitadinao sy ny rehetrarehetra fa inona no nahatonga zany satria tiany ohatra ny tenany tiany alovana ny tenany de aloha ny aro ny tenany Davida tsy mora zany aza miteny hoe vitako zany sarotra be zany fa mila manana an'izany tsika fitezanantsika ao amin'izany kiravana gamalela ataontsika io ny fikambanana gamalela antsika kiravana sady anasitsika soa ny olona no izarantsika ho tiany afy tsy afaka anao any mihitsy anao raha tsy manam-pitiavana androany andefa vola satria alefa ny volantsika any fa tsy alefa manontolo fa alefa isaky ny ilaina bolongany dy le olona fa nandefasako vola aona fa nga misy fety be any tanàna any no ho anampiana sahirany renao ay za kosa izy manoatra zany izy koa ke mba manampy izy vahiny izy mantsy izy koa mba manampy any amin'ny tany manampy sahirantsika oaka eo mila manampy fa gamalela izarana anao anao zavatra amin'ny fitiavana itiany hafa misy olona nge andriavana tsy mitafy misy olona nge andriavana ka tena tsy mihinan-kanina atsika mihinan-kanina tsy mora zany fa nataony Jonathan tiany io moa raha roatin'ny sarim-bavy io zay rehefa mitory-teny tena tenenareo mitory-teny amin'ny sarim-bavy de io hain'ny sarim-bavy tsenjery io Jonathan sy Davida io afatantariko anareo teto tena rotiny Davida sy Jonathan izy fa moa zany Jonathan iny ary Davida rehefa baibolina mihitsy no miteny fa de Davida tena tiany Jonathan tahaka raiki-pity latsapi-pity tena nararotany zareo eto Davida sy Jonathan kirevana tsy sodomity tia amin'ny fitiavana madio zany fa tsy hoe ararotina hoe reto zany nisy lady atao ka izy natao mariazy ka izy natao pax ka izy nanana an'le saina arc-en-ciel iny
ka izy nykidaladala mandeha manao défilé tsy zany angery David Jonathan fa mifankaty fitiavany mpirahalahy fa averiko le tenako taminao io tsy sarotra io fa nefa fitakian'Andriamanitra amitsika raha nefa itsika tsy manana an'io fitiavana io de ohatry ny verimaina ihany ny zavatra zay mampalahelo avy ny zavatra ataonao io verimaina verimaina ho azakazaka ataotsika io raha tsy misy fitiavana io asan'Andriamanitra ataonao io inona ny antony anaovanao an'io ho be mpahafantatra ve ianao mety mba tsy fantatro avy tsy olana nge zany e famelohany zavatra rehetra ataovy misy fitiavana an'Andriamanitra na izy zay fandraisan'ny Elizabeth azy fa tsy zay iny fa raha vao tsy seho ny fitiavana de zava-poana ary raha vao tsy manam-pitiavana tsika de blocage ngezabe ho amin'ny asan'Andriamanitra ho amin'ny ara-panahintsika de le fitiavana tena misy zavatra vahanao mihitsy Jesosy nge ry havana tena teneniko anao fa tena na ny olona le namono azy sy ny sisy reny mbola ny fonany ray eo mamela azy fa tsy fantan'izay ataony tiany Jesosy reo tiany Jesosy nge ry havana reny olona namono azy reny ary mbola tiany ho avelan'Andriamanitra ny mpamitany zany ny tena fitiavana tsy mora zany tena tsy mora zany e fa mianatra tsika tsisy mahafitsilaitra ny nify ozy izy mampionona tamin'izy mbola kely manao fanadinana de ka ry zareo tia mikorotolana be tsara nify be daholo mantsy ry mampiolo hoe dadabe nefa 90 taona mbola tsisy banga ny nifiny tamin'ny maty na ray tsisy banga taranak'olona tsara nify de zareo tia hitareo mividy an'le taolana reo mihitsy le taolana le ohatry ny taolana le hena de misy taolana de ianginy izy meanakavy de iankaka de efa zatra zany izy raha mbola kely de misy obolina tany am-pianarana manao fanadinana de ty izy ty obolina ty mbola kely izy tam'zany hoe tsisy mafitsilaitra ny de nataony nify satria ny olona rehetra ao an-tanàna de agnity ny taolana mafy be de raha ny nify tsisy mahafitsilaitra ny nify ka za de teny anao androany hoe tsisy mahafitsilaitra ny nify ary tsisy mahafitsilaitra ny zoto fa vitanao io lefa vonona ianao alleloia fa ianarana io nefa tsy maintsy ianarantsika mandra-pialatsika tsy maintsy ianarantsika tsy maintsy manam-pitiavana ianao fa efa nyteneny ten'Andriamanitra fa anamahay miteny taka amin'ny fitenin'anjely ary ianao sarotra be tena mety mahay miteny amin'ny fitenin'anjely ianao fa mety tena varahana sy kompantsona ratsy feo sy kompantsona maneno ratsy fotsiny ianao mianara mitory-teny mizara manao asan'Andriamanitra fa mianara manam-pitiavana mianara manam-pitiavana inona zao ny anaovantsika asan'Andriamanitra eto inona fitiavana tsisy manaramanay eto na ray ary tsisy manakaramanay eto ary tsy hoe nanaovanay zao zavatra zao de azahoanay vola takalona manany asanay zay men'Andriamanitra ny sahazy zay fa fitiavana misy fotoana zay mivady reo latsatra ny maso mahita olona malatsatra ny maso ny indrindra olona miverin-dalana hoe ifa ny verin-dalana fa malatsatra ny maso sy fitiavana
tena misy fotoana zay nampianaran'Andriamanitra efa nivavaka ohatr'izao tena laingalainga kosa fa tsy tena mpitana lahelo aman'olona za nisy ampitaina lay andro nisy fotoana misy zavatra ataon'olona aminao de zao no tenenao ndao fa ho hitatsika ho hitanao tsara fa tsy ho adiniko ny zavatra nataonao mino efa ny tena zany daholo tsika rehetra tsy ho adiniko ny zavatra ataonao lay andro niara-nandeha olona maro be zay niara-nandeha andeha amina toerana lavitra de tam'izany za reny tsy nanana tômôbila ka na tômobiliko tam'izany a afaka baka tam'izany de nomeny fianakaviako tômôbila de nanana tômôbila fa avy eo a tena naditra be anana le tômôbila de tratra foana ohatra hoe amin'ny alina be de tratrany amin'ny toerana tsy tokony hisy anahy de mandeha lavitra be de tsy hita tsy tafody de be de be ny zavatra atao de bedy foana de naveriko tamin'ny fiainaty ho any tômôbila fa tsy mila intsony de veko fahiteny olona tam'izay aza atao an'izany rehefa ndana ataovy am'izay alehanao rehefa de satria zay nekeritreritra sasako le tômôbila de naveriko miaraka hoe ty le tômôbila menareo a za tsy mila io foana itenitenenay isan'andro tsy anana nga za nalain'ny olona tokoa izy tsy nanana tômôbila intsony nefa moa tenin-dehilahy de nangasy azy fa tsy nanana tômôbila intsony tam'izany niaraka olona maromaro am'izay zay zako nataon'le olona za reny tsy nanana tômôbila de taona hoe misy an'le le fourgonnette fitondrana vola ny banky reny fampiasan'ny banky ny anankiray tamin'le olona niaraka taminay fourgonnette reny le blindé reny ireny nitondrana anahy de zaho ariny etretinao anatin'io satria tsy maintsy mandeha zaho anatin'le fitondrana vola tsisy ohatra zavatra kisaka kely ohatry de mahazo rivotra tsisy tam'izay tsisy safidy na andeha amin'iny tsy misy plasy any olona fa miteny maty ny amortisseur nefa ratsy ratsy lalana tena mafesatra hoe maty ny amortisseur zany efa tsy maintsy andeha am'le izy mianjerazero ohatry zao tsisy hitazomana anatin'iny mandeha any ambanivohitra narary anazy tena tonga tany ao zanao voaka vao mivoaka atao sady tezitra be anaovako baba daholo zany tany ohatra marary fo kely be tokoa be zay ka zaho a mijanona azy hoe de mijanona ianao miteny tsisy mahelo le blindé reny za io retina atao anaty blindé lalina 50 kilometre any Madagasikara efa ela zany mianjerazero eto ndera alandratsy fa tena nyteneniko tena vao voaka atao to de vava be nataoko tamin'iny tadidiko daholo rehetrarehetra eo janona tômôbila ka za anona tômôbila aneliny any fa tsisy mandeha amin'ny tômôbiliko na rehetrarehetrarehetra ianao tsy mandeha amin'ny tômôbiliko de niasa na de nodina le taxi brosy tam'izay fa tsy nety nandeha tam'le tômôbila blindé intsony to de lasa na de taxi brosy nody anaovako vava izy tsika tsy vola nanao vava ohatry zany ianao ndray de tadidiko ianao tsy mifandevy maty raha nisy olona nytenenao an'izany de nao efa mivavaka zao andefaso MP ny olona iny mety mamenatra manao zay a de ataovy j'adore aloha zavatra ataony j'adore ata ino to de tena hoe fandevy maty tsika hoe fa aza manao any tsy tena diso tam'ireny hoe mbola tsy mivavaka tam'ireny izy ny tsy naovantsika fa efa tantarainay anareo le olona nisoloky anay tamin'ny taloha zay nahatonga any boka nytrosa nisolokiana olona zay nahatonga naboka nytrosa ohatry ny nahatonga ny vavaka ohatr'izao fa volany lasa zany olo zany nanolo an'le izy nozonona mihitsy zany olo zany taloha tena ifonana amin'ny tompo tena nozonona amin'ny fomba fanozonana tena manara-penitra tena tsisy adino hatramin'ny kely indrindra amin'ny fanozonana tamin'izany manomboka any amin'ny talana drainy sy ny tarana dreniny sy ny hoaviny manontolo sy reraka sy antanany ozina hatramin'ny ora elany ety de am'izay farak'izay aingana azonareo ka manodiko lazay
tsy mahita andromilatra sy ny sisa ozina satria mafy nahazo aho tamin'izany tretiny hoe vola tsy nohaninao fenonao no mandeha mampionina mandeha mialatsiny amin'olona mandeha manao taratasy manao moto ray ho any aho tamin'izany olona folo mananaovana taratasy amin'iny raha tsy voalohako voaloha dia anao ty moto ty efa olona moto ray sasany zany mahazo pneu sasany mahazo jiro ny sasany mahazo guidon fa no zona na i mampionina mody mirahira io mbola lozina koa tamin'izany satria mafina tramintarana faramandia moa ka hatramin'ny orelany no zonona tamin'ile manara-penitra farak'izay tena hoe zay vitany mivady rehetra nataotao daholo mafy io mampionina manao misy andraty iny na nozina be mihitsy misy fotoana tratranay tratra eny mandeha moto aho de manao kasika be de tsy fantany mihitsy hitratrako izy ery an-dalana miantso andaro anao hitratrako aty le olona de tro de tratra eo analakely de tonga de rofona tonga de le cinéma be reny mihitsy de tratra de mifonafona ao rehefa te ahoana fa te hanina de nandoha vola kely de tsy hita ntsony mandraky tiny androany tsy hita tsony izy mivady niozina amin'iny andeha fa tena teneniko anareo a fa tena tianay zany io efa inareo zany toriteny momba zay isy fotoantsika nitoriteny te de niteneninay zany teneniko fa tena tianay reto zany olona zany tena marina tena Jesosy mahita tena mahita fa tena tianay zany zany satria zao raha tsy zany olona zany tsy ohatr'izao zay ary nisy fotoana no antsoavy nitoriteny eto satria mety mba misy fotoana mba mahitatsika zany olona zany de mbola ataoko eto koa ny antsoavo ianareo mivady mety efa sola aloha azy ao tamin'izany mbola tsy sola aloha azy de mety tsy tadidiny rady rakoto salama ihany ty mafy ny nataonareo anahy fa zao tianay be mihitsy nareo raha tsy nareo tsy tonga ohatr'izao zay de zay raha mifankahita aminareo de fihinanay nareo a de oroanay nareo a de taritina hivavaka nareo raha sanatria mbola manao an'ireny miala am'izany tsy zavatra azo pity marina ke zany revany tonga ny fotoana mivavaka ohatr'izay mivady de tena mivavaka izay misy olona zay koa namako tamin'izany isy olana io de tamin'izany de izy io indray olona tsy nanam-bola tamiko mihitsy tsy nanam-bola tamiko mihitsy fa sasa zay tsy tiavany anahy fotsiny de izy miaraka amin'ny zay olona rehetra nanako vorotry ny amalekita zany zay fahavalony israelita de ataony namana de izy mihitsy miantso polisy ohatrany hoe manamboatra ny fotoana isam-bolana anahy tamin'izany eniny olona de tenenina mafy hoe zao naovana azy satria mahafantatra de tamin'izany de nandeha koa ny ozina manara-penitra tamin'izany satria hoe inona ary ny olana amin'ity olona ity zay ve de inona ny ratsy fanaovana nefa namana ohatr'izao ndray rehefa mivavaka ohatr'izao zay ka le fiangonana niangonanay tamin'izany manofa espasy tanao manofa espasy iny de misy espasy zay fa hofainay anaovana fotoam-bavaka ka ao anatin'le espasy koa de any ambony misy an'le efitra fandriam-bahiny reny iny izy tsy nafantatra mihitsy tonga de niditra ao amin'ny parkina de andeha ao amin'le efitra fandriam-bahiny mbola maditra ihany vao hitako izy de lasa andeha anatona anazy azakazaka andeha anaty de lasa izy nitsoaka za manatona anazy io mahafantatra hoe aninona hiteny aminazy tena nanany anelo zany olo zany taloha fa zay efa mivavaka tamin'izany niteny taminy izy tseky hiteny taminy aho hoe za mamela anao hoe za so efa mivavaka raha tsy mino anao dao iany toriteny za mihitsy mitoriteny rehefa avy eo za efa tsy zanjo za mamela anao tsy tezitra aminao satria maninona zay te handroso amin'ny asan'Andriamanitra te handroso amin'ny ara-panahy fa tena marina ianao raha mbola misy andreny olo reny nananao alahelo tena délivreo mihitsy ny fonao fa io ny tonga anao tsy ampiroso ary tsy ahatonga fitiavanao aminao mihitsy tsy misy olona manam-pitiavana nefa mbola manao an'izany amin'olona araka ny tenena baviana teo fa atsoy reny olona reny atsoy reny olona miady be taminao reny tena teneno izy tena ny olona angelamina tsy voatery hoe
za zao misy amin'ny olona misy ole soroky tsy amiako efa ohatra nareo fa eto miaraka eto tsika fomba nandrosonareo sy ny sisa fa nefa nareo tsy mety voto le tena rovan'izy de vomenareo apotra nareo andreraka be mahitanareo anabavy a raha reo amiako reo isan'andro mba hita fitanjahanareo de ny ataoko ozy nareo esoko tsy amiako fotsiny reo de mba maivamaivana mba tsy mahita misy aminareo vo mifomba mijery Facebook io nareo sy ny fitanjahanareo de reraka be zay mpanompon'Andriamanitra de asoroky tsy ami fa reny tsy midika koa re miady aminareo za koa mba miaro ny tenako tena marina zany teniko anareo zany asoroky tsy amiako nareo satria za zany tsy tahita ny fitanjahanareo isan'andro raha pasteranareo mety mahavita mijery an'izany ary raha tsy miteny anareo am'ireny koa ny pasteranareo de mba mieritreeta fa mety tsy tianareo izy za aloha miteny fitiavako anareo miteny Andriamanitra kiravina zao Romanina 7:12 Romanina 7:12 misy zay teny zay laha jereko Romanina 7:12 andininy 10 ny teny Andriamanitra ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa de ny fitiavana natanterahana ny lalàna namana tsy manisy ratsy ny namana za aloha de tena marina za raha manalinareo tsy amiako fa za mieritreritra za miady aminareo na tsy fandevo maty fa tsotra fotsiny zay teniko anareo zay tena masotsika ingery havany zay nge lehilahy ry havany zay nge olo zay nge nofo zay nge tsy anjely tena teniko anareo zany za Rado Rakotosalama teo an'ny ala ary za tsy olombelona azafady tsy anjely fa za olombelona za tsy teo tafotoana zany tsony de nareo zany nareo amiako raha vao manomboka amitsika aloha misy olona manao de le tena de ataoko ami ihany aloha fa rehefa manomboka mandroso ara-panahy reny reny de tena ke vao teto zany isaky izy misy anabavy mandritako mandroso manomboka mandroso ara-panahy resaka matetika eo de tena manomboka teneniko ke am'zay izy raha anabavy ao fa jereo am'izay le zipo iny ianao nge fa manomboka tahiny tompo amin'ny fitiavany zany tena marina za pastera fa tena miala tsy nge tsy hoe mialatsiny amiko ahoana fa tsika nge raha nandroso ara-panahy fa zany zay de afatra fa misy aminareo voalatsy ami zay tsy za tsy miady aminareo fa za fotiny tsy teo tafotoana mijery anareo alleloia zay fotsiny antony de am'izay nareo atoizo am'izay zay tianareo ataony zay apotra anareo any apotra efa tsy za tsony mahita azy aloha alleloia fa zao ravana marana zany rehetrrehetra zany zany ao anatin'ny daholo mila manana fitiavantsika tiavina ny fahavalonao ary fahavalonao zany teneniko anao zany fahavalo tena namotika ny fiainanay fa tena teneniko anareo fa zay mivady tian'izany olo zany izy zao raha mahita mety mbola mitsoka fa zay anenjika anazy tsy anenjika azy ikapoka azy fa anenjika azy amiana azy sy tantara zavatra mahafaly vavao mahafaly hoe ratsinareo tsy ohatry zao zay ratsinareo tsy tonga ohatr'ireny ny fiainanay de natonga ny nitady an'Andriamanitra de zao zay lasa mpanompon'Andriamanitra ka atao anompo an'Andriamanitra am'izay alleloia alleloia ohatrany tsy azoko fanantaniny rahalahy Nova Rosaina misy fanontaniana nefa tsy azoko le fanontanianao raha azonao zavaina kely alleloia fa tsika mila manam-pitiavana ry havana malana tiako misy teboka ray ngeza be maranako an'ny tenin'Andriamanitra roany misy tenin'Andriamanitra zay tenen'i Jesosy ao amin'ny Jaona ao amin'ny bokin'ny Jaona 5 andininy 12 hatramin'ny 7:30 efa kiko aminao ty tenin'Andriamanitra ty Jesosy no miteny eto misy anankiray zay manambara ary fantatra fa marina ny fanambarana zay anambarany ianao reo niraka tany amin'ny Jaona ary nanambarany marina izy fa za tsy mandray fanambarana avy amin'olona fa milaza zany zavatra zany mba voavonjy anareo izy de jirony rehatra ka nazava ary nafinaritra nareo sy nifarinareo vetivety tamin'ny fahazavany fa za kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona fa ny asa nomen'ny ray ho fitaiko de zany asa ataoko zany no manambara fa ny raha ndray ary ny ray zay naniraka izy no nanambara tsy mba renareo ny feo nahitanareo koa ray zany endriny ary ny teniny tsy mba mitoetra anatinareo satria tsy mino zay nirahany ianareo
ay azavay kely anova rosaina za zany mananamana be dehibe na eto de zahako a mitory amin'ny olona ny tokony ananantsika tsy ray avy fahamasinana na ivelany a na anatiny de hitandrala anova rosaina isika rehefa mahita vehivavy mitanjaka isika de lasa mitondra filanana anatin'ny saitsika de lasa maminavinana iny vehivavy iny tsika na ny vehivavy koa maminavinany le lehilahy na mahatonga atsika na ny lehilahy koa ary tsy hoe manao reny akanjo manara-batana be reny tsika de mipotra daholo ny faritry ny vatatsika rehetrarehetra de lasa maninona izy lasa mahatonga fatafitohinana am'lay amitsika azonareo le izy azavako nanova rosaina so de fa tsy azonao mahitsy le izy de za zany zao raha mahita vehivavy raha lafa rosaina ohatra hoe tsika zao mandeha eny amin'ny gara eny anana eny de tena feno olona ndray rehefa ete tena reraka mihitsy anao mandeha eny amin'ny mivoaka eny andany eny amin'ny gara eny amin'ny gare de l'est gare du nord sisy de tsy hitanao tsy ny sina masonao satria tena jejerenao rehetra tena hafahafa be daholo de ny amintsika eto am'izay zany tiako tenenina zay eto mitory foana fahamasinana de anareo amianay a efa toriny eto amin'ny fandarana eto foana hoe manana re fahamasinana ianareo vehivavy re aza manao fitafian-dehilahy fa hita daholo ny faritry ny vatanareo aza manao reny akanjo fohy reny fa mipotra ny fitanjahanareo fa lehilahy aza atao amin'ny baiboly mipisorony zany manao akanjo lava de raha vao ohatra am'izay zany nareo hoe tsy mety mandray an'izay zavatra zay a de zahako a azondralahy varosaina am'izay za mba ialako am'le fatafitohinana amina manokana satria zao sy ny tena na amin'ny masonareo aza mahita an'indry ka tafaeritreritra ratsy amin'indry de fa manoty ianareo de mba ialako am'izay za kory tsy hoe mahita an'izany de mieritreritra ratsy fa ny fakapanahy tompoky itsoahana fa tsy toerina ihany izy fa ataonao mihitsy ny tsoka de za zany a mba tena te anamasy tena de za tsy mahataty tsy tiako mijery anareo ohatry indrindra mahasarom-piarana mihitsy rehefa mpanompon'Andriamanitra nareo de tsy ajainareo ny tempolin'Andriamanitra de mampalahelo be mihitsy le Andriamanitra torianareo zay zany a mazava amindralahy am'izay le izy de na zany rehefa vehivavy amiako ka efa elany ela mandeha eo ihany a de mbola mini jupe sy ny fehany sy ny tratrany sy rehetra ihany apotrany eo isan'andro amin'ny mahamiako azy vao mamapotra azy izy de za mahita an'iny de leo be a mahita an'iny a de soroko tsy ami fa nazavaiko teo hoe za raha manalinareo tsy ami na afaka mijery fandarina foana nareo publika foana ny fandarina ataotsika tsy hoe miady tsika na tsy mifandevy maty fa ho anahy manokana dia tsy mety amiko izay zavatra eny ary averiko am'le teny teo am'izay ary ny teniny tsy mba mitoetra anatinareo satria tsy mino zay ny rany ianareo andiny fa tsy fimba telopolo dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy ananareo fiainana mandrakizay ary reny no manambara kanefa tsy mety manantona ianareo anananareo fiainana eo am'izay tsika raika ambefapolo tsy mandray laza avy amin'olona Jesosy tsy mandray laza avy amin'olona alleloia tsika tsy mandray laza avy amin'olona tsy mety no oeraoera evangelika makasitraky tsika raha makasitraky ny ankizy eo tapahirezana ny ankizy fa tsy hoe kory hoe ampizarina ny ankizy anao oeraoera hoe bravo de tsy maintsy tehaka be vao irairaina ratretsatretsy hoe mahay tory-tenina ohatr'izay a mahay manasitrana sy ny sisa alleloia tovoan'Andriamanitra ny voninahitra amin'ny rehetrarehetra tsy mandray lasa avy amin'olombelona aho izy izy fa fantatra nareo fa tsy misy fitiavan'Andriamanitra ao am-ponareo inona ary zany tena Jesosy hoe tsy misy fitiavana an'Andriamanitra fa maninona ary le toloreto nylazan'i Jesosy fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra Jaona toko 5 andiny faharoa amby telopolo hatramin'ny fito amby efapolo anabavy Elizabeta le izy a de fa ny amin'ny andiny raika amby efapolo zao tsika tsy mandray laza avy amin'olona fa fantatra nareo fa tsy misy fitiavana an'Andriamanitra ao am-ponareo izao de avy amin'ny anarany raiko nefa tsy raisinareo raha misy hafa avy amin'ny anarany tena de ho raisinareo ihany izy ataonareo izay mifampitady laza hoana no fino nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa de tsy tadiavinareo azo ataonareo fa zany no hiampanganareo am'ray misy miampanganareo de Mosesy zay tokinareo fa raha mba nino any Mosesy ianareo de ino a satria nanoratra ny laza izy
fa raha tsy misy zay soratana nareo ataonareo ny finony teniko eo zany riavana teboka anankiray izabe volandrindra antsoavina ataoko anareo rehetrarehetra fa Jesosy no miteny eto raha tsy misy zay sorata amin'ny Mosesy nareo a de sarotra aminareo ny ain'Andriamanitra ary zay mihitsiny ny tenin'Andriamanitra de natao hotiavana fa zany tenin'Andriamanitra fa zay manala amin'io a de mba ho esorina aminy koa ny fahasoavana ary raha manampy amin'io de ho ampiana koa ny loza amin'ny fiainany ny olona manam-pitiavana an'Andriamanitra de tia ny tenin'Andriamanitra fa maninona ho any tenin'Andriamanitra ataon'ny olona tsaingotsaingoan'ny olona am'izao fotoana zao fa maninona ho any tsy misy tenin'Andriamanitra tsy tiany olona de misy tenin'Andriamanitra tiany olona fa maninona ho a nolazain'ny olona fahalalany Mosesy hoe Mosesy mihitsy zany tena Mosesy no nivavahantsika zany a raha ohatra tsika mitandrina zay voalaza atao amin'ny Levitikosy na any amin'ny Deutéronome any amin'ny 10 lalàny Mosesy ny fomba fiteny azy fa lalàna nampitondran'Andriamanitra ny Mosesy. Halleloia. De be mety sy efa lalàny Mosesy oa zany tsika sy fandro fahasoavana tsika tsy ambany lalàny zany tsika hoa efa ry havana Jesosy angary havana amin'ny teny fa raha tsy mino zay lazain'ny Mosesy nareo de tsy misy zay ka tsy misy zay soratany de tsy ino anazy tsy ino an Jesosy koa nareo ary aza matahotra ary aza tsy aza matahotra ary aza gaga ianareo raha tsy mety tia an'Andriamanitra satria tsy tia ny tenin'Andriamanitra nareo de lasa tsy tia ny irak'Andriamanitra ihany koa de inona mahatonga ny fahavoazan'ny olona am'izao fotoa zao mihira fiterana manao mpira evangelika sy ny sisa fa tsy tia an'Andriamanitra akory toy izy nareo mitsara ivelany tsy tsika no mitsara ivelany fa Jesosy no miteny sy mahafantatra an'izany satria ny olona efa tsy tia ny zavatra ny tenen'ny Mosesy zavatra ny tena mampiavaka atao amin'ny Mosesy mantsy de zao misy lalàna atao netany tadio fa indro niakatra teny ambony teny Jesosy a naka lalàna nakarapony tamin'ny tany mola izy tamin'ny voalohany de mivelana de misy lalàna be am'izay tombo de leo be ny olona mahita an'le lalàna de tonga de tsy tia an'izay nareo hoe tsy mandinika fa tsika rehefa mitory teny any amin'ny testamenta taloha tena misy tsirony mihitsy fa misy olona tonga de voe testamenta taloha de na hainao ohatry ny jereny hoe inona no lazain'ity olona ty testamenta taloha zany reo na vakio fa tena mamy tsy hoe tsy mamy koa ny testamenta vaovao fa Jesosy ny teny efa fantatro izy fa tsy tia an'Andriamanitra reo satria maninona sady tsy nandray an' Jesosy ny fandraisana an' Jesosy tompoko de fandraisana ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra zay soratan Mosesy raiso satria mifampitohy amin'io Jesosy mifampitohy amin'io a ny momba an'Andriamanitra tenin'Andriamanitra de fitiavana tenin'Andriamanitra de nonga tany amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy raha mandray ny ampahany ianao de tsy tia ianao zay ny mandray ny aloha fotsiny ianao de tsy ampy fitiavana ianao zay ary sarotra anao ny handray n'le zanak'Andriamanitra satria Jesosy no teneny tenin'Andriamanitra hatrany voalohany hatramin'ny farany ny atao hoe tia an'Andriamanitra zany de mandray ny teniny de mandray an' Jesosy de ho tahin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra te handroso ianao a za mino fa te handroso ianao tsy afaka handroso ianao raha tsy ao anatinao ny fitiavana tsy afaky ny handroso isika raha tsy misy fitiavana ao anatintsika samia mitomba amin'ny fitiavana samia mitomba amin'ny fahasoavana satria ho tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra mahay reza de Andriamanitra ane a ampitombo ny fitiavana ao anatintsika tsirairay avy a de samy tahin'Andriamanitra misaotra antsika rehetra nahatra ny hatramin'ny farany fa za de mino fa manomboka eto de ianao io a tsy ho poketra vida tsisy ninona ntsony a fa tena olona feno fitiavana ho tahin'Andriamanitra de mahay reza fa ianarana io fa rehefa tonga ao aminatinao io misosa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ary na de mbola tsy miteny amin'ny fitenin'ny anjely ary ianao de ren'Andriamanitra sy ny anjely ny teninao satria maninona satria manam-pitiavana ianao
tahiny tompontsika rehetra andaontsika anatra ny fitiavan'Andriamanitra de inona moa zany tena fitiavana zany de andao enotsika anatin'ity inona moa zany tena fitiavan'Andriamanitra zany de ianao ihany koa ho tahiny tompony ianao ianao ihany koa de hitombo fitiavana an'Andriamanitra ny Alleluia. Amen. Zamalala niftia avema fatatra tukuvare faci misia faci niftia famanuvi tijananti manna zengla zamalala niftia avema fantatra tukuvare faci misia faci niftia famanuvi tijananti raio misaotra amin'ny fitiavanao anay misaotra amin'ny famiraponao aminay nomenao ny zanakao lahy tokany je Jesosy Kristy mba tsy hovery zay rehetra mino anao fa hanana fiainana mandrakizay misaotra raio misaotra raio misaotra raio anao zay milaza malala niftia avema fantatra tukuvare faci misia faci niftia famanuvi tijananti manao zay milaza malala niftia avema fantatra tukuvare faci misia faci niftia famanuvi tijananti City, oh, catch me, City, oh.
zay mafony aino antiany rahantsika vavaka ry avan'izany izy zany a rahantsika anaraka vavaka ihany koa an'izany toriteny zany dia zaho manokana resy lahatra fa nampianatra antsika rehetrarehetra indray zany hoe mba hananantsika fitiavana amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika mba hahatonga ny asa fanompoantsika tsy ho veriverymaina, hahatonga ny asa fanompoantsika tsy ho pokaty fa tena hoe ho tody soa eo amin'Andriamanitra. Ary aza matahotra ianao fa raha fitiavana ny lehibe indrindra ao anatinao manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Andriamanitra ny hampianatra anao, tsy mbola maikitsika hoe hiteny amin'ny fitenin'anjely na tena tena hitoriteny be tsy misy ohatr' izany na avako baiboly indroapolo sy ny sisa fa ndolohany amin'ny fototra dia any amin'ny fitiavana, satria manompo Andriamanitra fitiavantsika ary havana malala ivavakintsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity, mankasitraka anao indrindra ny amin'ny fitantananao, mankasitraka anao indrindra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao. Misaotra ny amin'ny teny mamy izay nentinao taminay teto tamin'ity androany ity. Misaotra Jehovahandriamanitra satria nampianatra anay indray ianao tamin'ity androany ity mba hanananay fitiavana amin'izay rehetra ataonay. Ampianaro izay hanana ny fitiavany Jonatana, ampianaro izay hanana ny fitiavany Davida anao Andriamanitra, ampianaro izay handeha miaraka amin'ny fitiavana ngezabe aty anatinay ity ahafahanay mandroso hatrany hatrany Jehovahandriamanitra. Tafio herinao izay, rakofy ny voninahitrao. Ary dia amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra dia mangataka amin'ity androany ity hoe izarao an'izany fitiavanao zany izay tsirairay avy. Ampianaro izay, ampianaro mity anao satria mila mandroso izahay mila mandroso izay Jehovahandriamanitra, mila mandroso ao aminao isan'andro, mandroso amin'ny fitiavana anao Andriamanitra. Ny zavatra rehetra izay ataonay dia ataonay amin'ny fitiavana ilay manomboka eto. Ny fitiavana, ny zavatra rehetra izay ataonay dia ataonay ho anao, dia ataonay amin'ny fitiavana Andriamanitra. Ampianaro lalandava izahay, ampianaro lalandava mba hanana an'izany hoe toe-po tena tia, dia toe-po tena mankatoa, dia toe-po tena manatanteraka. Ho raisinay ianao Jesosy, ho raisinay ny teny, ho raisinay ny teninao ahafahanay mandroso Jehovahandriamanitra. Dia androso amin'ny fitiavana anao anie ny tsirairay avy, androso amin'ny fitiavana anao anie izay rehetrarehetra izay tonga eto isan'andro reto Andriamanitra, androso amin'ny fitiavana anao izay tsirairay avy eto. Saotra Jehovahandriamanitra. Betsaka ny tsy voalazanay teto, nefa eo ny fanahinao masina mbola mpianatra anay ihany koa eny an-dalana eny, satria mbola voazaza miana mandeha zay Jehovahandriamanitra. Ampianaro mity anao zay, ampianaro mity anao zay, ampianaro manome voninahitra anao zay, ampianaro zay mankatoa anao, ampianaro zay manome voninahitra anao, ampianaro zay andeha isan'andro isan'andro vao fo dia mandeha manana fo tena tianao. Amin'ny rehetra izay hetsika ataonay dia ho tsarovanay foana Andriamanitra, tena tianay ianao Andriamanitra. Dia ho tafianao ny herinao anie ny tsirairay avy, dia ho tafianao ny voninahitrao, dia omeo fo mahay mity anao, dia ho lasa lavitra amin'ny fanomponanao. Misaotra indrindra Jehovahandriamanitra. Aza avelanao okim-pantsona maneno fotsiny izay navarahana raha tsy feo Andriamanitra, fa ataovy tena hoe zava-maneno akafizinao an-danitra, lokanga sy valia, ireo feo anay mivavaka ireo vavaka misandatra ireo dia feo kirafinaritra anao tsara feo ao ambony ao satria miaraka amin'ny fitiavana anao zany. Misaotra indrindra Jehovahandriamanitra. Dera ny haja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Mankasitraka indrindra Tompo izay tsy voalazako dia anao manala ny mahasoa. Misaotra Jehovahandriamanitra. Alleluia. Amen. Dia vosa Satana faritra amin'irano tsy afaka hetsahana ka na dia litera iray tamin'izay nafafy teto azy androany fa ny toriteny rehetra izay nitoriana teto dia hamoa avy zato eny anampon'ny olona tsirairay avy. Halleluia. Amen.
ankehitriny dia hivavaka ho an'ny firenena isika ampandrotsika ny anabavintsika berta hivavaka ho an'ny firenena teny tompo a raha anabavy berta anao ny fitenenana. Alleluia, kain tony pastera dia kain tony mbotsika rehetra dia raha hivavaka risy. Andriamanitra ray izany ka fanahy masina tsara indrindra o, mbola tena faly misaotra anao izahay, misaotra anao tompo satria nomena fotoana izahay nafahanay miheno ny teninao masina izay nomena ho an'ireo mpanomponao. Tsy misy miafiny aminao tompo Andriamanitra ny alehiben'izany fitiavanao anay izany. Nomena famindrampò izay Jehovah Andriamanitra satria tsy mendrika ny hiantso ny anaranao, tsy mendrika ny hanono ny anaranao noho ny alehiben'ny fahafana tsirairay avy izay nanatrika izao fandaharana izao. Kanefa tompo malala o, tena nasehana teto anatrehanay ny fitiavanao any lehibe mbola nafaneneny izany teny fitiavana izay nafindrainao reny mpanomponao reo. Aza vela ho isy diso anjara Jehovah Andriamanitra ary aza vela handalondalo eo amin'ny sofinay ihany iny toriteny iny fa tena hiainanay izany. Hanana fitiavana bebe koa mihoatran'izay efa nomena ho anay tsirairay avy izany norinay sy hangatahinay eo am-pelatananay eo am-pelatanana amin'izao fotoana izao. Ary enganefa tompo malala o, maro Andriamanitra ho an'izay nanaraka izao fandaharana izao izay mbola anatiny tsy misy ny fialonan'Andriamanitra ny amin'ny namana tsirairay avy, misy ny tsy fankatiavana Jehovah Andriamanitra amin'ny namana tsirairay avy. Kanefa tompo ny ahen'izao toriteny izao tena hanana fifamelan-kely ny amin'ny tsirairay izay anatin'izany tsy fankatiavana izany. Ary ankehitriny tompo mivakoka ho an'ny firenenay, engane Jehovah Andriamanitra hipakany amin'izany firenenay izany ny teny izay nampitondranareo mpanomponao. Hanana fifankatiavana mahatoky eo anatrehanao ary hanana fitiavana ianao bebe koa satria amin'ny alalan'ny teninao masina, amin'ny alalan'ny fanatonana anao Andriamanitra no hazahoana sy handrenesanay ny teny fitiavana isanandro. Tompo malala o, izany firenenay izany tsy misy miafiny aminao Jehovah Andriamanitra. Maro ny fikoron'ny tanin'Andriamanitra ny momba ny amin'izany tsy fifankatiavana izany. Na amin'ny lafiny aran'asa Jesosy, na amin'ny lafiny fitondrana Jehovah Andriamanitra, amin'ny lafiny fanaovana ny asana Jehovah Andriamanitra dia anatin'izany tsy fifankatiavana izany mahatonga ny fikoron'ny tanan'ny olona tsirairay avy ary mahatonga ny izay tsy ambolenao amin'izany firenenay izany fikoron'ny tanana eo amin'ny fiainan'ny olombelona amin'izany firenenay izany noho n'izany tsy fifankatiavana izany. Manomboka androany Jesosy tena mangataka nindra ho avy aminao izany firenenay izany. Tena hanana fifankatiavana satria efa nomenao izany teny izany hipakany amin'ny firenenay izany. Tsy misy ho diso anjara Jehovah Andriamanitra ny firenenay atao firenena mamiratra ary tena ho faraka ny amin'ny firenena hafa ny amin'izany fitiavana lehibe izany. Ary enganefa tompo maro izay anatin'ny amin'izao fotoana izao atao hanana fitiavana ny olona tsirairay avy Jesosy mba tena hanome hanolotra izay tokony hataony amin'izany fanotran'ny olona izany satria efa asehonao aminay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny alalan'ny fankatiavana no fanampiana ny amin'ny hafa Jesosy izany vakoka izany dia reso efa anatrehanao ary tsy miafiny aminao koa tompo malala o, ny fisaorana izay tolotra eo anatrehanao no ny fitantananao anay indrindrandrindra ny fitaovana ndesina natanteraka izao fandaharana izao nafanenandre izany teny izany tsy eneny tsy sotrana amin'ny lehibe ny fitiavanao anay. Misaraketo izay Jehovah Andriamanitra fa ny fanatrehana sy ny fitiavanao anay aza mahafona mahasaraka anay na dia iray segondra azy. Mety oro-maso fialan-tsasatra Jehovah Andriamanitra izay tsirairay avy ny anjely masinany manodidina ho anay tsirairay avy. Misaotra reo, misaotra fa namasina tsara indrindra o, dia voninahitra ho anarery ihany fiadanana kosa ho anay tsirairay avy. Halleluia, amen. Alleluia, isaoran'Andriamanitra izany vavaka izay nentiny anabavintsika Berta Sava avy any Koweït zay dia misaotra antsika rehetrarehetrany koa nahatra neno hatramin'ny farany dia tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Raha ohatra ianao tonga eto miaraka aminay ao anatin'ny akiradio dia mbola afaka maheno foana ianao an'izany toriteny izany www.andramokaizo.com ahafahanao mihaino nonjam-peo akiradio. Misy toetenezaka ny adiny 3
amiray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina de verinao zao fantaran'zao raha mbola tsy naheno ianao na mbola te amerina eno amiray amin'ny efatra amin'ny fito ariva ihany koa de misy ihany koa ny toroteny minofinaritra hotahin'Andriamanitra mbola sogana amin'irao lanitra Jesosy de eo ny tsika rapitso misaotra nareo zay efa nanomboka nanohana ny antso amin'ny hetsika zay ataontsika amin'ny Gamaliel fanazavana kely ao amin'ny groupe Gamaliel de mbola nisy ny ambona vola fahatsika mihetsika ry tamin'ny herintaona raha tadidinareo tsara de tsy maintsy najanona tao anatin'ny fotoana aingana be satria nisy Covid tany Madagasikara ary mba hirovantsika andreo namantsika solotena any izay mifanerasera amina olona be dia be satria tsara fantatreo fa samy efa tratrany Covid daholo izy roa reo tany de avy eo efa sitrana de nisy an'le vagy tena nampatahotra be iny de nitenena hoe ajanony aloha aza mbola manao aloha fa alohantsika mitandrina alohantsika tena mandeha amin'ny fahendrena de najanona tampoka ny hetsika de mbola nanambola zany tsika tao amin'ny kesitsika nafahantsika tonga de nanao an'ilay hetsika zay ataontsika manaraka satria de izara le fitaovana fianarantsika amin'ny herinandro ity efa nitrany ny mpianatra fa nisy ampahany zay tsy ampy satria hoy ny direktrisy ny fianarana hoe tena mbola tsy ampy be dia be fotoana de reo tsy ampy reo mihitsiny no mba ho ampitsika eto amin'ny groupe Gamaliel sy ny Akiradeo sy ny Fandalandramoka izao ko de misaotra anareo sady fa efa manomboka misy aminareo ihany koa taorina ny antso zay natao hoe raha mba misy tele-panahy aminareo misy voatsirambin'ny tanana manana vola ianao na kely na betsaka satria ireo no atambatambatry tsika rehetrarehetra ireo samy andray anjara mpitiavanao daholo de ireo kely ireo atambatambatra entintsika isorantsika an'Andriamanitra dia minonareo anay fa afaka avokila tsomy 10,000 taka mofo 5 sazandrandroa teo am-pelantanan'i Jesosy reny de aza dino fa raha manao andreny amin'ny madinikitsika de taka manao andreny amin'ny Jesosy misaotra anareo zay efa nanohana ny antso mbola manao antso avy aminareo nefa satria araka ny tenina taminareo maro de maro ihany no vola ilaina rehefa manao hetsika ohatr'izao efa misy aminareo vitsivitsy nanomboka nanohana ny antso isaorana anareo ary mbola tsy tonga aty aminay kory zany voly zany de oneran'Andriamanitra avy zato arivo eny tsy manam-patapelana ane eo amin'ny fiainareo ary misy aminareo mbola te handray anjara amin'ny ty herinandro ty amin'ny farany herinandro ty de andefa sary aminareo hanao publication ndray zay nietsika zay nataontsika any Madagasikara efa misy aminareo maromaro any Madagasikara efa tafiditra tao anatin'ny mpikambana raha misy zavatra voatsirambiny tananao azonao atao mandevasa MP amiko afaka mandefa volontsika tonga de any Madagasikara direct afaka mandefitsika atao Frantsa na eto Europa afaka mandefa na chèque na espèce na virement mety daholo sy zavatra hitanao fa mety mapety anazy fa andosika nampiny sahirany raha mba mety any ny ataontsika mba tahiny tompy any tsika ary aza manana aza miandry anao anakarembe fa afaka nampiny avy fa hoy ny tenin'ny filamaritsika eto hoe mandehana amin'izao herinao zao de ho tahiny tompany tsika tsirairay avy ho tahiny tompany ianareo rehetrarehetra de tafitra ny fandarantsika raha pitso ndray tsika mioneto misaotra nareo rehetra mpandray anjara ho tahiny tompo Ranabavy Berta Ranabavy Yama Ranabavy Yaina misaotra nareo nahatra ny farany halleluia ho an'i Jesosy ny voninahitra amen